Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Androany dia andro zoma, andro lehibe, manana ny maha-izy azy eo anatrehan'ny finoana Islam. Iray amin'ireo fomba nampianarin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam tsara ataon'ny olona isaky ny andro zoma tahaka zao dia ny fahatongavana mialoha eny amin'ny moské. Mba fantatrao ve inona ny valisoa mety ho azonao raha tonga aloha eny amin'ny moské anao amin'ity andro zoma ty? Arao ny hadis izay azontsika tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny teny manao hoe: izay olona tonga mialoha eny amin'ny moské amin'ny andro zoma amin'ny ora voalohany dia omeny Allah subhanahu wa ta'ala valisoa tahaka ny namoaka swadaka shamo. Zay tonga amin'ny ora faharoa kosa dia omeny Allah valisoa tahaka ny namoaka swadaka ombivavy. Ary zay tonga tamin'ny ora fahatelo dia omeny Allah valisoa tahaka ny namoaka swadaka ondry matavy anankiray. Ary zay tonga tamin'ny ora fahaefatra dia tahaka ny namoaka swadaka akoho. Ary zay tonga tamin'ny ora fahadimy farany dia omeny Allah valisoa tahaka ny namoaka swadaka atody. Teneniny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny faran'izany hadis zany: rehefa miakatra ambony mimbara kosa ny khatibu na ny mpitoroteny dia akaton'ireo anjely ilay kahier nanoratana lisitrin'ireo olona zay tonga namonjy an'izany sola izany ka mandeha mipetraka izy ireo miaino ilay toroteny. Repiny Islam, mitongava mialoha eny amin'ny moské amin'ity andro zoma ty satria ho azonao ireo valisoa lehibe araka amin'ny voalaza amin'io hadis io. Ary raha tonga mialoha eny amin'ny moské anao dia afaka mamaky suratul kahf, afaka manao doa, afaka manao dhikry, afaka mamaky Qur'any, afaka manao famompona maro ao anatin'izany moské izany. Fa dio kosa ny tonga aorian'ny khatib na ny mpitoroteny miakatry ny mimbara, satria ireo anjely mandray lisitry ny olona tonga efa nanakatina ny kahier ary efa mipetraka miaino ny toroteny dia tsy tafiditra anatin'ny lisitry n'ireo namonjy ny solatul juma anao amin'izay fotoana izay.